Lafa mavao miompana betsaka amin'ny fahasalamana kosa misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny zaza omboka raha toka tsy voatsabo araka ny tokony ho izy ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava izay mety hiteraka aretina hafa amin'ireo tova raha tsy voatsabo raha ny fanazavany ny mpitsabo. Misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny zaza ao ankiby ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava amin'ireny mitondra vohoka ka ilana fanaraha-maso tsara mandritra ny fitondrana vohoka. Ny resaka misy fiantraikany any misy fiantraikana any amin'ny vanim-potoana mitarika ny rehatreo rheumatisme misy fiantraikany any amin'ny rana any ary misy fiantraikany any koa izy io zany aty amin'ny tenda sy aty amin'ny sinus mitarika ny sinusite ary rehefa mitsabo ohatra misy olona hoe voan'ny sinusite dia afaka zany manao tenena amin'izany zany zany rehetrarehetra zany misy fiantraikany any zazany anatin'ny kibo zay no mampatonga indray zany manao reny mitondra vohoka. Tsy ny vehivavy mitondra vohoka ihany fa ny sokajy taona rehetra dia tokony hitandry amin'ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava satria misy fiantraikany amin'ny fahasalaman'ny taova-naty ny tsy fahasalaman'ny nify sy ny ativava. Tao anatin'ny 3 volana farany dia 7 kely ireo ankizy latsaka ny 15 taona ary 4 alina eo ireo olona mahery ny 15 taona nanatona tobim-pahasalamana teto Antananarivo renivohitra noho ny areti-nify. Tahaka ny isan-taona ary dia misy ny hetsika herinandro ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava tanterahana nanomboka androany eto amin'ny CDA Andotapenaka. Lohahevitra amin'izany ny hoe nify sy ativava ratsy karakara varavarana ho an'ny aretina mahazo ny taova-naty. Ny herinandro fahasalaman'ny nify sy ny ativava zay dia natao indrindra hanatonana an'ireo olona tena hoe manana fahasairana satria fantatsika rehetra fa ny fikarakarana ny nify sy ny ativava na dia eny amin'ny tobim-pahasalamana ara-panjakana aza dia andoavam-bola dia misy ireo olona tena tsy mahavita an'izay nefa araky ny voalazana Andriamatoa PDS teo dia eto amin'ny faritany tena betsaka dia betsaka mihitsy ny olona ratsy nify zany dia natao manokana izao mba hanatonana ireo olona tsy afaka mandray an-tanana ny fahasalaman'ny nify sy ny ativava. Indray mandeha isan-taona izy ity natao manerana Madagasikara fa androany zany ny eto amin'ny faritra Analamanga manokana. Hita mandritra ity hetsika ity izay raha ny ministera fahasalamam-bahoaka miaraka amin'ny CDA Andotapenaka ny komina Antananarivo renivohitra repera miombonantoka amin'ny fanaovana fitiliana aretina samihafa toy ny diabeta, ny tazomoka, ny maso, sofina, ny hepatite B sy ny C, ny fizahana ara-pahasalamana mamem-pona ary fanentanana momba ny fahasalamana sy ny fahadiovana.